katrokany amin'ny valora riba toboko lasa toboko vavy akafaliana no tsy dia nanotokantranonao ary anolorana ny araba ihany keo amin'ny takariva ny alarobia ity isan'ny tontolo vaovao entina amintsika ary ny akon'ny fifidianana ny fanamariana izay nentin'ny mpanaramaso isan'ny amin'izany ny gène taorinan'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny isan'ny namoaka ny vokatry ny famokarambary ihany keo ny tompona andraikitra masahana izany asitsika teny amin'ity takariva ity ihany keo moa ny etsika nomezana lanja ny tontolon'ny fanabeazana izay rahan'ny star sy ny trade union makasika an'izay fifidianana izay aloha ny voka-pifidianana azo ambara amin'ny takariva ity tao anatin'ireo bureau de vote na ny bureau de vote miisa 570 sy 707 izay nahatratra 12 faingo 7 isanjato ny tapavitrian'ireo mpifidy tao anatin'izay bureau de vote zay dia mitsinjara toy izao ny voka-pifidianana azon'ireo candidat isan'isany mbola mitarika vonjomaika eo amin'ny larana voalohany aloha hatreto ny candidat ny antoko avana ny docteur Jean-Louis Robinson manana ny salanisa 7 faingo 7 isanjato ho manana ny salanisa 7 faingo 4 faingo 7 isanjato ny candidat ny hery vaovaon'i Madagasikara Andriamatoa R Jonary Mampianina Andriamatoa Ajo Andriananarively kosa ny eo amin'ny larana fahatelo manana ny salanisa 7 faingo 7 ny général Camille Vital toko iaraka isika manana ny salanisa 9 faingo 4 ny candidat Roland Ratsiraka kosa ny manaraka azy eo zany eo amin'ny larana fahadimy dia manana ny salanisa 9 faingo 4 dia mbola ao anatin'izay tontolom-baovao makasika ny akon'ny fifidianana izay hatrany betsaka ireo lesoka hita tamin'ny fikarakarana ny fiodinana voalohany tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanamariana izay noentin'ireo manam-pahaizana manokana makasika ny fifidianana eto amintsika dia ny gène izany manolotra sosikevitra entina anatsarana misimisy kokoa ny fiodinana faharoa anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izy ireo. Fiche d'observation miisa 2 alina mahery no natontan'ny manam-pahaizana manokana mikasika ny fifidianana na ny groupe des experts nationaux en matière d'élection mba azahoana fanamariana mikasika ny zotram-pifidianana. Ny faritra Sofia, Analamanga, Atsimo Andrefana, Vakinankaratra ary Matsiatrambony no nanaovana andrana ary nazahoana atontanisa maro raha ny fanamariana noentin'izy ireo nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao ny tolakandro teo. 500 isanjato ihany tamin'ireo toeran'ireo nanaka ny fifidianana zany hoe verina fa ireo zany no any anaty fifidianana ao amin'ireo olom-pirenena tokony mifidy dia eo ihany koa zany hoe ny azara censeur ny tokony andraikitra voalohany anatin'io mba misy ve ny nandalovany dia misy moa ny teo jerena anatin'ireo fiche be dehibe ireo dia misy fokotany anankiray tsy nisy azara censeur na ray azy valiteny avy amin'ny fidy fa tsy avy aminay dia ny nandalovany zany dia misasaka tsara mihitsy fa eo amin'ny 50 faingo 7 isanjato ihany nandalovany agent censeur. Ny eo amin'ny carte électorale zay tsy voazara io moa dia napetraka io hoe manahoana fahitanareo ny ireo le olona nalefareo zany dia ny hita dia hoe miavosa moa tsy nametraka fandareo isao satria sarotra any izy zany fa hoe miavosa sa manona dia hoe betsaka ny tsy voazara amin'ny andro mpifidianana iny dia manodidina ny fampiasa-kevitra araka ny voaresaka teo zany dia ny hoe saika mifantoka VDP amin'ny fampiasam-bola fizarana t-shirt ny zavatra tsapa ary na tsapa zany na trikaritra reo olona zay na tena fantanin'ireo dia milaza fa ny 7 isanjato dia milaza fa nanray vola nahazo vola zay moa tsy hamaritra hoe izy ny candidat na izy ny nanome fa hoe nahazo vola andritsy ny fampiasa-kevitra akoatran'ny t-shirt sy ny zavatra rehetra mahakasika ny izany. Ary dia eo koa ny nampatany mba fantatrareo ve le candidat telo mitety-vola dia mampalelo fa manodidina ny 20 faingo 3 isanjato ihany mahafantatra ny telo mitety-vola tamin'ireo faritra zay nanontaniana ireo. Ary ny fampianarana ny fifidianana l'éducation électorale nandresahana fa nazahoana vola be tamin'ny PASEM moa dia mampalelo ihany koa satria 20 isanjato ihany ny olona milaza fa nandalovana zany fampianarana ny manodidina ny fifidianana zany.
Anisan'ny sosikevitra arosony Gène ihany koa ny fandaniana ny lalàna mifeny famatsiana ny fampelezan-kevitra mba hisiany mangarahara mikasika ny loharanom-bola sy ny fampiasana azy ary ny fetram-bola afaka ampiasaina. Efa ho folo taona no nisy ny fangatahana mikasika ny tokony hisian'izay lalàna izay. Efatra ny 93 zany ny KMF nangataka azy en 2006 nisy efa mbola namerina azy ary hatramin'ny 2012 groupe des experts nationaux dia mbola namerina an'io dia mba ohatrany hoe mangataka amintsika angamba hoe hiasa amin'ny opinion publique fa dia tsy fantatra mihitsy tokony hoe mampalahelo hoe raha hoe firenena maharitra ohatrantsika malagasy zao nefa rehefa élection dia afafy ny vola ary inona ny tambon'izany tambon'izany dia miembotra foana tsika malagasy. Narosony Gène ihany koa ny tokony hisian'ny mpiasa raikitry ny senit eny anivon'ny fokontany tsirairay avy. Tsara ahitsy ihany koa ny paikady ampiarina amin'ny fanabeazana ny mpifidy, indrindra amin'ny fiatrehana ny fifidianana roa sosona dia ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.